Ny sampana tennis de table eo anivon'ny orinasa Jovena dia nahazo fitaovana avy amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ity orinasa ity. Hampandroso ity tarazy ity no tanjona amin'izao fampitaovana izao. Toatin-dresaka zany tamin'ny monsieur Ndiva zany tsy iza zany fa ny président Jovena dia ny fanaovana partenariat ny Jovena sy ny club an'ny Puteaux dans le 92 any Paris. Dia zay zany za zany no sotenan'ny Puteaux 92 sy ireo karazana sponsor zany tsy iza zany fa ny Cap de Madagascar, agence de voyage à Paris, misy ny monsieur Jou Rabanjona sy ny tennis malagasy any andafy. Tennis malagasy any andafy koa mbola nanampy koa izy. Dia ny tenako moa zany tsy iza zany fa Thierry Rassane zany ancien joueur équipe nationale malagasy sady ancien joueur any Jovena zany taloha tamin'ny Solema, satria zareo zany no club formateur koa na dia hoe tao Antsahamanitra zany no nahay an'ilay ping zany. Ny club tennis de table aloha zany no nahitako le antsoina hoe andaty zany dia efa ela zany nanana an'le motivation zany hoe hanao an'ity zavatra ity dia efa nataoko izy tamin'ny herintaona fa nanao an'le handpitch. Le handpitch iny nge zavatra ohatrany hoe santatra am-bavarana hoe afaka zay manao karazana sport zany fa amin'ity mitoraka ity tiako hamafisana zany hoe sport ny tennis de table dia tiako amena zany izy le niveau international. Zay zany tena hoe but ny partenariat ny club anankiroa. Za moa zany ao Puteaux, za zany misoccupe ny jeune élite ao Puteaux. Raha misy zany ny fandehana reto jeune élite Jovena matetika dia ao anatin'ny équipe nationale gasy daholo matetika, satria zareo dia ao anatin'ny mahay-ping koa zany, satria ny club formateur sy ny olona nampianatra anahy ny entraîneur en Jovena.